Salama daholo. Misy cagnotte zany io natsangako anampinany izy efatra mianaka kely zay mipetraka any France fa ny gadrainy rajoelina amin'ny tsirariny ny dadiny. De mandeha ny commentaire hoe fa maninona ny olona efa mipetraka France indray no ampina fa tsy ny mahantra tsy mahita hoanina ao Madagasikara. De ny olona moa zany ny fa mamaly ny commentaire hoe afaka tsy manampy ianao na samy manana ny tiany ampiny io, fa za ndray tsy manao an'izany fa azavaiko amin'ny argument hoe inona ny antony fa maninona izy. De ny argument voalohany, i antony tokony anampina na tokony anampiko satria za zany no mandray andraikitra am'le fanampina manangom-bola anampina ny fianakaviana io. Ny antony voalohany dia satria vita, satria azo atao le izy. Vitanay na vitatsika le izy de azo atao, fa raha ohatra ny mahantra rehetrrehetra Madagasikara, ny 4000 rehetrrehetra, ny ray tapitrisa ankizy tsy manako hoanina any atsimo de tsy vita. Tsy haiko nahazo nareo zavatra zay, tia zavatra vita de misy zavatra tsy vita. De faharoa manaraka an'izay ty zavatra tia zavatra inona zany ponctuel, fa misy ny zavatra structurel. Ponctuel zany de zao, raha ohatra tsika manome frais billet d'avion an'ireto olona anankiefatra reto de manampy azy amin'ny installation aty France, coup de pouce fotsiny de vita. Satria reo olo reo nanana ny asany izy zareo taloha, manana ny inona moa zany ny taratasy ahafahany mipetraka France, zany hoe coup de pouce fotsiny ray mandeha fotsiny de vita le izy. Masamy hafa am'resy 4000 amina firy tapitrisa sy ny fahantrany Madagasikara manontolo, fahantrany Madagasikara tsy vita. Tsy vitanay en tout cas, tsy vitako en tout cas, fa zavatra hafa mihitsy no tokony jaina amin'io. Ka raha ohatra izy reto tsy hoanina frais androany, very asy izy androany, tsisy trano izy androany, amena coup de pouce indray mandeha fotsiny de miverina amin'ny asany taloha izy, miverina mahita trano izy de miverina fiainana de zay de vita. Zay zany ny antony. Ny anankiray ponctuel, conjoncturel, ny anankiray structurel. Ka raha ohatra ka hoe anampy 4000 na inona, firy mo 4000 tokony ampino. Raha anampy ny gasy mahantra, firy mo gasy mahantra. Madagasikara ray manontolo, ka raha Madagasikara ray manontolo tsy cagnotte, tsy ty quota no ho atao, fa changement structurel mihitsy de io fanovandra tadiavin'io. Tsy haiko nahazo nareo no masamy hafa an'le izy. Zay ny antony. Misy ina moa zany aide ponctuelle, coup de pouce, fa misy ny aide structurelle. Zay le izy. Fa tsy hoe zay efa manana ihany mbola ampina. Satria ity mbanany ty azo atao manampy anazy, satria ohatra vola toko vidianao sigara androany, paquet sigara 10 €. De mba ina moa zany vola vidianao sigara androany lany amin'ny sigara de ataonao nefa afaka manampy olona le izy. Na 50 €, tokony andeha amin'ny restaurant anao androany na tokony andeha visiter parc anao de omenao. Zay le izy. De faharoa manaraka an'izay de io question na ina moa zany empathie, sentiment. Ireo fianakavian'ireo zany de nanohina ana personnellement, satria ça peut être moi, ça pouvait être moi. Za ny tokony gadra, raisiko amin'ny toerako zany le izy. De nanohana ana tanteraka le izy satria za mpanao Facebook, za nanao partage. De le dadan'le ankizy tsisy zavatra nataony, tsisy eloko nataony ta Madagasikara, fa nanao partage izy ohatra le ataoko atao amin'ny Facebook de izy ny gadra. Ka raha tokony izy raha za nandeha hanao vakansy ta Madagasikara de za ny gadra, de le zanako no mitomany am'izao olo zao. De matsiaro tena, voakasika manokana ny tenako satria ohatra ny hoe zanako reo ankizy reo, ohatra ny hoe vadiko le ina moa zany le ramatoa, tsy hoe ohatra vadiko fa mitovy, tsy hafa am'le kako. Resaka personnel. Ka io zany samy manana ny ina moa zany ny combat personnel ataony, za combat pour la liberté d'expression. De misy ny sasany iady ho an'ny vehivavy voolana
misy miady ho any zazakamboty, misy miady ny baleine, misy miady ho any saka. Eritreretinareo ve fa ny olona anankiray naka saka de natorany tamin'ny rindrina de navoakany tamin'ny ilainy vidéo tamin'ny Facebook ny gage 2 ans d'emprisonnement ferme. Fa maninona mitoraka saka no 2 ans d'emprisonnement ferme. Fa maninona no milaka olombelona tsy ino mo zany 6 mois. Ka zay resaka sentiment sy resaka médiatique zavatra zay. Da plus-n'izany raha ohatra ka za tena ampindreo olo satria makasika manokana fa nareo andorakitra efa 2 siècles nareo nandorakitra ny fiangonana satria savotosy personnellement ny fiangonana nareo mandoa volana zakabe manao voka dehibe nareo manoana ny chorale nareo manoana ny pasteur mivady nareo mamoaka vola amin'ny anamboarana fiangonana nareo mamoaka vola nareo amin'ny trano vatom-piangonana mamoaka vola nareo amin'izany rehetra zany satria savotosy avo c'est tsy kako zavatra zany. Ohatrinona vola laninareo any amin'ny fiangonana ilaina ve ny mandoa vola any amin'ny fiangonana raha ohatra ka inao rery afaka mivavaka miresaka amin'ny Jesosy. Finona andahina vola amin'ny karaman'ny pasteur, inona andahina vola amin'ny fiangonana misy firy ao Madagasikara eo isaky ny cabinet misy fiangonana. De samy manana ny préoccupation, samy manana ny sentiment izy tokony tsy hanome tsiny satria na izy efatra mianaka no manohina kokoa. Toy zay andoa vola ho an'ny pasteur, nanao voka dehibe, nanao zakabe sy ny fiaonany zanak'ampelezana, anao batemy any Antsirabe, nefa mipetraka any Adego. De tsy tokony hifanometsina amin'ny zavatra satria samy manana priorité. Ny sasany resaka ina moa zany bébé phoque, resaka baleine sasany manahirana azy, sasany mialika. Société protectrice des animaux mialika ny manahirana azy toy zay ny mahantra ny Afrika. Zay le izy. De ny tena zava-dehibe amin'izy de resaka médiatisation an'le ina moa zany dictature ataony Andry Rajoelina. Dictature Andry Rajoelina be de be ny olona nigadrana Andry Rajoelina amitsirarina, be de be ny violence tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina. Ka zay zavatra zay no objectif ako amin'ity zavatra ity hitan'ny olona hoe tsy rariny zavatra nataony Andry Rajoelina, tsy tokony avela izy any Dubai any galabina amina villa any amin'ny île artificielle Rajoelina amin'izao fotoana zao. Nefa de misy olona potehiny, olona firy migadragadraina potika tanteraka amin'ny fiainany. Raha tsy resaka afa-tsy ery Roly Mercia, raha tsy resaka amin'ny Berija maty ny zanany anizy tany prison. Nefa de zao de mivoaka fa Lanitra Kotomanga no moa zany niaraka tsikombakomba nanamelohana fotsiny andreo olo reo. Be de be ny olona potika fiainatra simba ampiainana tamin'ny dictateur toy ny Andry Rajoelina. De tokony anenjehana andreo TGV rehetrrehetra reo, na ry Augustin Andriamananoro, na ry Bomba, na ry Tojo, na ry iza moa ery Lalatina, ery Lanitra Kotomanga io voaresaka io. Be de be ny olona tokony enjehana de médiatisation hoe tsara le fitondrana teo teo de jadona managadra olona sy mba napotika olona amin'ny fiainana. Zay ray. De zay koa ny tokony tsontsovina raha misy ny fanjakana vaovao voaka de mba oka itia ina moa zany fanagadrana olona amin'ny tsy antony ity. Ina moa zany antsonjay ilay izy nefa de inona mba afahandra lahy mangalatra ny renam-pirenena. Vola amina miliara nangalariny Andry Rajoelina sy iza moa sy era Vatomanga de ny olona potehiny. Zay koa ny antony io zavatra io. Olona andeha vakansy avy aty France andeha vakansy de nanao Facebook de zay no higadrana 1 an d'emprisonnement anapotehana fianray amanontolo. Zay no antony anankiray anatin'le izy. De ho an'le resaka hoe 4 mi manindra tsy ampina le mantra tena mantra tsy anjarako ny manao an'izany. Fa misy responsabilité ny gasa misy zavatra zay tsisy dirao. Satria maninona moa no lany olona dictateur ohatrany Andry Rajoelina, olona mpangahatra ohatrany Andry Rajoelina, olona mpamadika tanindrazana ohatrany Andry Rajoelina, dia responsabilité ny gasy zavatra zay. Manino Madagasikara manana ina moa zany cobalt, nickel, io exploité ny ina moa Dinatek io. Ny fasy mainty, ny terre rare exploité ny QMM io. De ve Basilara koa ny hiditra. Maninona volamena mondra rehetrarehetra io. Fa maninona zany no misy. De rehetra efa mahantra mba indrindra zao tontolo zao firenena manan-karena satria responsabilité nareo gasy
nareo ny tompo andraiky tamin'izany maninona feno 4 fa maninona maty mihinana misy raitapitrisana any atsiny maty mihinana ny olona responsabilité zareo le mahantra mihitsy ireo le mahantra 4 ireo sy amin'ny bakarta reo mihitsy no milahatra ty amin'ny koveta ary maka ina moa zany 10,000 entina ny fidiny any Rajoelina zareo zarany any Rajoelina ricantonné stock tampon sy menaka kely de mandeha mifidy zareo moa rahakolaka ary izy moa mameno ny Antsonjobe amin'ny propagande any Rajoelina izy mameno ka tsy reo bakarta reo ka tsy reo mahantra reo voromotika reo zao mbola milahatra amin'ny 13 mai ameran'ny any Rajoelina nefa zavatra iardy any Rajoelina sy ny ekipany sy ny firongony no nike ny arem-pirenena no nike nina moa zany mampahantra ny Madagasikara am'izao fotoana zao de za ve anampy andreo olo nefa zareo ny sitrapony zareo asina artiste kely Jene Marcos ary Big MJ ary de Rijady ary de iny fa mirohatra any Antsonjobe de feno ny palais de sport de zany anampy any zareo anangelizy zany anampy anareo sitrapo mato mahantra tsisy tokony hampahantra Madagasikara fa sitrapo Madagasikara ny gasy mampahantra am'izao de zao de iverina ndray koa lehibe loatra satria ity prime ministre vaovao io de double nationalité io zany misy conflit d'intérêt amin'ny la France nanina moa maika be ny fifidianana io prime ministre vaovao io satria ny intérêt la France no jehana voalohany io prime ministre vaovao io efa nitoriny randrara syndicaly io tamin'ny famoahana vola ny CNAPS tamin'ny CNAPS nangalatra vola olona efa maloto io prime ministre vaovao io olo efa maloto io natao prime ministre miazakazaka ohatra ny CNZ sy ny tanora sy ohatrehatra migrevy anovana rafitra anovana fitondrana de maninona ny tonga de miazakazaka zavatra nataony erisiteny voalohany sy ireo sombava-moaka voalohany reo de ifidiny ty prime ministre ninina zavatra tsy milamina niny zavatra tokony atao de prime ministre ty ny fidiny voalohany ina ny antony ipreservena ny intérêt la France preservena ny intérêt-ny reto mpangalatra rehetrareto zay nametrahany prime ministre io de zao mifantrana zao ny zava-misy de mbola ny amerina ny zavatra efa nisy teo ny mamaika ny gasy ametraka ny prime ministre io satria io efa toriny sy randrara syndikaly io tafamoavoana CNAPS de io koa no ina moa zany PCA ny BNI maninona moa ny misy ina moa zany ny vola be de be afaka nafindra ny Ravatomanga tany any Maurice maninona zany virement zany nandeha ara-dalàna de noho ity prime ministre ty nanampy ny Ravatomanga namoaka andreo volo reo prime ministre io iazakazahana fidiny io inona nandroanany any Rajoelina teo inona nisan'ny tena nandakana any Rajoelina teo dia satria izy double nationalité de zany hoe misy conflit d'intérêt nina zany ny intérêt la France no mamaika azy de ty prime ministre mitobotsy isahany any Rajoelina sy double nationalité io nationalité française io à la France nametraka an'io voalohany de raha vao mipetraka io prime ministre io de tonga ny ambassadeur frantsay de zay tena vona ny ariasa aminao vola ny ariasa Madagasikara nefa ny any Rajoelina criminel sy mpanagatra sy mpamono olona no avotany la France de tonga ndray la France de andray tanana an'ity prime ministre vaovao ty ka rehefa tsy tonga saina nareo anovan'ny système anovan'ny rafitra de toy izany ny fahantrana tsy za mihitsy nandeha anampy ny fahantrana Madagasikara nampy olo ny fahantrana satria structure fanovana rafitra milaina amin'izao fotoana zao fa de mbola vao tsy vita kory ny ina moa zany fanonganana any Rajoelina de apetraka andray Rajoelina vaovao apetraka andray Ravatomanga vaovao io prime ministre io zara tokony atao am'izao tokony ngotany io tokony miditra an-dalambe potehana daholo rehetra io isorona rehetrarehetra fa raha io prime ministre vaovao io de la France iny de Rajoelina sy Ravatomanga ihany io mpangalatra ihany io akaikiny raha tsy toaina aiza mivolany CNAPS ny raminy ina moa zany ny commune urbaine Antananarivo tamin'ny andro raha tsy toaina volamina milliard aiza izy am'izao de rehefa tonga prime ministre vaovao io de iny izy fa ina moa zany tonga daholo zay indray ny akamany rehetrarehetra ka zay ny antony anampiko an'ity olo ty satria ity olo ty ohatra nahy ty andafy ety tsy concerné amin'io zavatra rehetra io sura daholo